nareo anieny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Alahady faha-efatra amin'ny Trinité ny ten'Andriamanitra voalahatra vaky araka amin'ny teloko fanekena taloha boky ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko faha-enina amby roapolo vakina manomboka amin'ny 5 fahavalo. Koa ny efa tapitra voalazan'i Jeremia izay rehetra nasain'i Jehovah nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra dia nosamborony mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra izy ka natao hoe ho faty ianao. Nahoana ianao naminany tamin'ny anaran'i Jehovah hoe ho tahaka ny ziro ity tanàna ity, aholaho ity tanàna ity ka tsy hisy fomba. Ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'ny Jeremia tao an-tranon'i Jehovah. Fa nireny mpanapaka ny Joda izany zavatra izany dia niakatra avy tany amin'ny tranon'ny mpanjaka nankany amin'ny tranon'i Jehovah izy ka nipetraka teo anoloan'ny vavaharin'i Jehovah. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany nilaza tamin'ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra hoe misy heloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, fa efa namina ny loza ho amin'ity tanàna ity izy araka izay efa reny sofinareo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehovah naniraka aminany izay rehetra efa renareo ny amin'ity trano sy ity tanàna ity. Koa ankehitriny ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo ary mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra reo. Fa aninenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazaina lelezana nareo. Fa ny amiko dia indro eo an-tananareo aho, koa ataovy amiko izay ataonareo mety sy marina. Kanefa mihevera tsara fa raha mamono aina ianareo dia tonga raha marina aminareo sy amin'ity tanàna ity ary amin'ny mponina, satria Jehovah tokoa naniraka taminareo ilaza ireo teny rehetra ireo eto anatrehanareo. Tohizana ao amin'ny fanekena vaovao boky nitantarany Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko faha-5 vakina manomboka amin'ny 5 faha-7 ambin'ny 10. Ary nitsangana mpisorona am-piambaminy namany rehetra izay antokony Sadiseo fa feno fialonana dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-tranomaizina. Fa nisy anjely tompony namono varavaran'ny tranomaizina no nialina dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandeha any ka mitsangana ary nitoria amin'ny vahoaka eo an-kianjan'ny tenimbolo ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandre izany izy dia niditra maraina koa teo an-kianjan'ny tenimbolo ka nampianatra. Ary rehefa tonga mpisorona be sy ny namany dia nampiambina ny sinedrona sy ny olona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy ka naniraka nakao amin'ny tranomaizina aka ny apôstôly. Fa no tonga ny mpiandry raharaha dia tsy nahita azy tao an-tranomaizina dia niverina izy
ka nilaza hoe ny tranomaizina dia hitana ny tsara ary ny mpiambina mitsangana eo ambaravarana kanefa no nivoanay dia tsy nahita olona tao izahay. An'ilay mpiambina ny teny kolosy roa amin'izony rehefa nandray izany teny izany dia niroana ny amin'izay nifarana izany. Dia nisy olona ka nilaza taminy hoe ireny lehilahy izay nataonareo tao an-tranomaizina ireny dia indreo izy mitsangana eo an-kianjan'ny tenimbony ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehibe mpiambina sy mpiandry raharaha ka mitondra azy nefa tsy nanao mahitsy satria natao trano-bahoaka izy fa ndao ny filahany vava. Ary rehefa nentiny dia napetrany teo anatrehany sy nijoro ireo ary misorona be nanontany azy ka nanao efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy ampianatra amin'izany anarana izany. Kanjo indro efa nofenonareo ny fampianaranareo Jerosalema ka tianareo ankinina aminay ndran'izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namaky ka nanao andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra ny olombelona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana ny Jesosy izay novolony ny tananareo na antonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tananankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy amin'ny fibebahana sy famelan-telo ho an'ny Israely. Ary izahay dia vavolombelona izany zavatra izany ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny Malagasy. Ny faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka an'izao. Zaona toko faharoapolo vakina manomboka amin'ny faraika amin'ny ary avy amin'izany no anakinana ny tokoteny amin'ny anarana Jesosy. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nanirahany iray no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonay ka hoy izy taminy raisy ny fanahy masina na elogiza no avelanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Masina ny teny. Mankalaza ny anaranao izahay tompoko tambola nahazo anjara tamin'ny teninao indray izahay. Ny teninao izay mampianatra anay anay ho tariny fanahinao masina amin'ny mahira nandray ny azonao anay. Voarandarina bebebe izany izahay dia tarino amin'ny fanahinao masina ny mpanomponao ary koa izay vahoakanao mba azahoanay tsara ny afatra anao amin'ny anaranao Jesosy.